Mbola ijana ao anatin'izay vaovao ny fitaterana izay any sika fa ny fitaterana anabakabaka kosa dia hatramin'ny rahampitso hetsika lehibe ao anatin'izay tontolon'ny fitaterana anabakabaka izay no tanterahana eny amin'ny hôtel Carlton Nanosy tazana eny an-toerana avokoa noho izany ireo mpietsehatra rehetra eo amin'ity tontolon'ny fitaterana anabakabaka ity. Nahatratra 2:03 nisan'ireo fiaingana sy fipetrahana fiaramanidina ny kirakirain'ny Asekina tamin'ny taona 2024 ary tsy nisy ny lozan'ny tranga. Isan'ny vohitra izany nandritra ny fanokafana ofisialy ny fivoriana afaraka 30 komity minisitra ao anivon'ny Asekina sy ny fivoriana fa 530 ny filakevim-pitantanan'ny Asekina ilay totsaina etsy amin'ny hôtel Carlton Etsenosy. Mandritra tietsika ity no andinihana ny taratasy fanatanterahana iraka natolotra ny tale jeneraly vaovaon'ny Asekina Andriamatoa Mohamed Moussa izay vao fito volana ny asana izao. Ao anatin'ny lettre de mission mamaritra ny tanjona hotratrarina rehetrarehetra. Ao anatin'izany ny tanjona mikasika ny lafiny araboly, fitantanana araboly. Ao anatin'izany ny tanjona mikasika ny fitantanana ny mpiasika ao anivon'ny Asekina. Ao anatin'izany ny mikasika ny tanjona tokony tratrarina amin'ny fanakarana letra an'ireo le fitaovana isan-tsokajiny izay ampiasaina amin'izany resaka navigation aérienne izany. Mandritra ny fivoriana toy izao ihany koa ny fotoana ahafahana mandinika amin'ny paikady entina hanatsarana ny sehatry ny sidina anabakabaka. Ny fitaterana anabakabaka fotsiny no misitsika dia hitanareo tsika vao avy tafavoaka tamin'ilay annexe B. Ny fivoahana tamin'izany annexe B zany mila fametrahana tetika sy paika izay tanterahana. Ao anatin'izany zao ny fahafahatsika mitana ny ahabon'izany resaka hoe sécurité sûreté aérienne zany amin'ny toerana tokony hisy azy mba tsy hiverenana intsony ao anatin'ireny lista mainty ny firenena européenne ireny. Firenena misy 7 isan'izany Madagasikara no misy ny Asekina amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny 17 Jolay izao no anatanterahana ny fivoriana fa 530 ny filakevim-pitantanan'ny Asekina raha toa ka amin'ny 9 Jolay kosa ny fivoriana afaraka 20 ny komitin'ny minisitra.